Manatra ny araba indray tompolasy tompovavy alatsinainy voalohany volana septambra faly miarabanao ary dia faly manasanao indray ihany koa anaraka hatramin'ny farany ity avy fampahalalam-baovao isika ity anombohana izany ny mahakasika ny orinasa JIRAMA sy ny olana izay sitrany nandritra ny andro maromaro izay indrindra noho ny fisian'ireo hetsika nataon'ny syndicat-ny mpiason'ivony ity orinasa JIRAMA ity tamin'ity andro anty dia nanao fanambarana ny syndicat-ny mpiasa ireo mpitarika ireo ny marimarina kokoa nambaran'izy ireo tamin'izany fa dia nisy ny fampiresahana tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana isantsokaziny dia anisan'ny tapaka tamin'izany fa dia ato aloha ny hevitra izy ireo izay nikasa hanatanteraka fitokonana fahobe mitaritra ny mikasika izay indrindra Marc-Antoine Sitsiry Rakotoarson. Taorian'ny fanambarana fanairana roa amby fitopolo ora tamin'ny fikasana natanterahana fitokonana fahobe dia nisy androany ny fampiresahan'ireo mpitarika sindika avy amin'ny orinasa JIRAMA sy ireo tompona ndraiky mpanjakana. Noho izany dia nisy ny fampanantenana avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny siny fanelanelana. Mbola itony alakamisy ho avy izao kosa ny fampiresahana. Ny valiny dia tsotra ny valiny niraisinay ho médiateur hanelanelana ireo tompona ndraiky sanak'roa ireo ao anatin'izao olana misy eto anivon'ny JIRAMA reto izao. Manino moa ny médiateur misy ny négociation izay sokafanay tao anatin'ny roa amby fitopolo ora dia tokony hisy ny médiation ary farany tokony hisy ny atao hoe arbitrage koa dia ireo olona ireo zany zao na ny ministre ny angovo na ny SGP ny présidencia no manao médiation nentiny zareo zany zao ny olana raha atao hoe olana fa incident ngamba ozy izy zay nentina anakeo amin'ny président zao ny teny namana mpiara-miasa zao ny fijeriny ao amin'ny JIRAMA azy zao ny fihevriny ao amin'ny JIRAMA ny olana ary izahay dia nomeny fotoana amin'ny alakamisy ho avy zao hitondrany ny valiteniny avy any amin'ny président. Nampatsiahy ny antony tonga ity filazana fanairana ity ny mpitarika ny syndicat amin'ny orinasa JIRAMA nanamafy hatrany ny fitakin'izy ireo saingy tsy misy fihetsiketsehana mandra-pahavita amin'ny fampiresahana amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana. Ao anatin'ilay fifampirarahana dia tsotra fotsiny ny fitakiana. Ny fitakiana dia ny hoe anafahana tsy hanendrehana ny mpiasan'ny JIRAMA eo am-panatanterahana ny asany. Zay no tena hoe tanjona zany ao anatin'izao fampirarahana zao hoe satria ny taratasy zay nalefa tany amin'ny isan'ambaratonga dia zavatra mitaky ny ampijanonana ny fampirorona sy ny raha matahora atao amin'ny mpiasa sy ny tompona andraikitra eto anivon'ny orinasa JIRAMA. Faharoa dia mitaky tsy misy atakandro amin'ny fitondram-panjakana mahefa ny fampijanonana ny fanendrehana sy ny fitoriana ny mpiasan'ny JIRAMA. Nametra-panontaniana avy hatrany ireo mpaneho gazety hoe izy ve zany tsy maty manoto eo anivon'ny mpiasan'ny JIRAMA. Fanontaniana hoe dia ahoana ny amin'ny madinika ity zany tsisy resaka hoe madinika fa incident ohatry ny accident rehetrarehetra ny court circuit fa noho izy hoe tany amin'ny tranon'ny filoham-pirenena dia ohatrany sarihana ho zavatra ngeza loatra ny zavatra misy aza efa somary manahirana ihany nefa le fisarihan'izay tokony tsy dia horohitana loatra. Petraka noho izany ny voameram-panadiady eo anivon'ny orinasa JIRAMA entina mari-palitana ny Antony Tranganosio teny amin'ny trano fonena ny filoham-pirenena Erajona ary Mampianina.